Tsy miova ny foto-kevitra hijoroany ny antoko politika hery vaovao an'i Madagasikara entina hampandrosoana ny firenena dia ny fandalana ny demokrasia sy ny fihavanana ary ny fikatsahana ny tombontsoa ny vahoaka malagasy sy ankanavaka. Vonona hatrany ity antoko ity ara-iasa amin'ireo rehetra te hanohana ny fitondrana tarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tao aorian'ny Toliara dia tafajoro tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny birao vonjy-maika ny Hvm eto amin'ny distrika Antsiranana Voalohany faharoa. Delegaciona mafonja no tarihan'ny sekretera jeneraly no nametraka azy ireo taty an-toerana. Amin'ny faritra tsirairay dia apetraka aloha zany hoe lotondron'ny birao nasionaly ny membre ao amin'io bureau provisoire io dia avy eo miroso zany mametraka amin'ny bureau permanent amin'ny fifidianana, zany hoe ny olona rehetra izay miaraka eo no hisafidy iza no hisolotena an'zareo amin'ilay faritra zany. Mihevitra ny hanatanteraka Kongresy Nasionaly ny antoko Hvm amin'ny tapaky ny volana Desambra izao. Ny fanamby apetraka moa zany dia ny anaovana ny Kongresy Nasionaly amin'ny tapatapa ny volana Desambra. Zay ny fanamby hatreo amin'io zany dia atao izay hipetrahan'ny bureau provisoire manerana any Madagasikara dia ny Kongresy Nasionaly dia androso ilay atao hoe calendrier mba hipetrahan'le bureau permanent zay no tanjona amin'ity taona ity. Nandritry ny fampahafantarana sy fitsofandrano ireto birao vonjy-maika roa sosina teto Antsiranana ireto dia nazavaina tamin'ny vahoaka fa toy ny antoko politika rehetra dia manaja ny lalàna sy ny fifandaminana eto amin'ny firenena ny Hvm ary vonona foana izy ireo hiatrika ny fifidianana kominaly fa ny fotoana natanterahana izany sisa no andrasana.